Ireo mpanao politika mofo dia manana ny endrika amaritany ny olona tokony filohan'ny FFM. Anisany nitondra ny heviny ara-moa ny CST Cyril Rasambozafy ary ny filoha lefitry ny CT Zafilahy Stanislas. Mandeha tokoa ny antso atao ho an'ireo olona te ho latsaka filohan'ny FFM. Voalohany aloha tsy maintsy olona mahafantatra tantaran'i Madagasikara. Ary ny aina ihany koa ny tantaran'i Madagasikara. Zany hoe olona fa bebe taona. Efa zokonjokony mahafantatra zavatra maro. Ny force ny Madagasikara raha jerentsika na tonga azy tsy de beady de noho ny fizivana. Zany hoe amin'ny karazan'olona eto Madagasikara, ny foko eto Madagasikara misy mifandray amin'ny alalan'ny fizivana, ohatra ny Antesaka sy ny Betsileo sy ny asa foko hafa koa, ny Makoa sy ny Antesaka, marobe zany. Ireo zavatra reo na isan'ny ciment mahatonga ny adipoko tsy mipoka eto. Donc ny olona tokony ao amin'ny FFM zany de ny olona mahatakatra ny zavatra rehetra zany, olona efa nisedra zavatra mafy, na efa mandalo koa fifidianana ara-bahoaka. Na ex-filoham-pirenena izy, na ex-député izy, reo ny tokony hijerena azy. Fa raha sanatria mbola ao anatiny zareo FFM ao ihany mbola akana azy dia ho morne na hoe matakarana ny zavatra. Fametrahana an'io filoha itarika ny FFM io dia zava-misy aloha tena zava-dehibe mihitsy ny mission-n'io FFM io. Satria rahantsika mahita na andresany hoe tsisy niady teko, tena rahantsika mahita hatramin'izao ary mbola tsy vita ny tetezamety. Dikan'izany misy zavatra maro be mifamaofao ao anatiny. Ary ny zavatra nikotrika hatramin'izay nazahoantsika fahaleovan-tena mandrikity androany tarika foana. Io resaka fanonganam-panjakana lava io misy aretina. Raha sy olona ataontsika hoe efa malala tanteraka ny zava-nisy hatramin'ny fanjanahantany, miampy ny zavatra niseho nandritra ny repoblika voalohany ka hatramin'izao troisième république ifarany zao idirantsika quatrième république. Zay ny olona tokony tarika an'io. Ary manaraka an'izay ray aman-dreny tsy manavakavaka, ary ray aman-dreny matsapa tsara zany fihavanana malagasy zany. Ka aminay le izy raha amiko manokana de tsisy olona afaka mitarika an'io afa-tsy professeur Zafilahy. Satria hatramin'izay fa taona maro zay, raha tsy lazany hoe ampolo taonany de efa niady an'izay satria efa tsinjo ny sahady. Fa ninona ataontsika eto na sarosaromana zavatra ohatran'ny nino any natao ary na anao fifidianana tsika. Raha tsy tanteraka zay fampihavana pirenena zay de mitafy lamba madio ambony tsikoko fotsiny tsika.